fifaliana ho anay indray ny manolotra ny arahaba ho anao izay manaraka ity seminera ny fiainam-pianakaviana ity izay mitondra ny lohateny hoe mankalaza ny famoronana fanambadiana ankohonana sy ny sabata. Androany isika dia andro fahatelo sahady izay hodiniantsika ny lohateny mitondra ny lohateny hoe fifandraisana mahomby ka mialohan'ny andiniantsika izany anarahantsika izany lohateny mahafinaritra izany dia andeha araka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro misaotra mankasitraka anao zahay tonga amin'ity fotoana izay andinianay indray izao fandaharana fiainam-pianakaviana izao. Andray ny lohateny lehibe zahay izay fifandraisana mahomby mangataka ny fanahinao zahay Andriamanitro mba hitaridalana anay ary mba handraisanay lesona ihany koa anay izao fotoana manokana izao. Andraisany fianakaviana rehetra tombontsoa ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay mivavaka. Amen. Manamafy ny fiarabana izay efa nentiny anita teo ary marary ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra. Ny lohateny androany dia hoe fifandraisana mahomby. Fifandraisana mahomby. Amin'ny maha olombelona atsika, amin'ny maha fianakaviana atsika, amin'ny mankonana dia tena zava-dehibe ny fifandraisana. Ary ao anatin'izany ny fifandraisan'ny mpivady indrindrandrindra, fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka. Misy tantara kely anankiray Bernard sy Alice. Indray alakamisy dia nandritra ny herinandro dia tsy hita fa alipody foana i Bernard. Indray alakamisy dia taraiky i Bernard ary tamin'izay fotoana izay dia tezitra mafy be noho ny tonga tao an-trano Bernard dia tezitra mafy be i Alice ka tonga dia mivazavaza avy an-trano. Ry havana, ny fifandraisana, ny fahaizana mifandray dia zava-dehibe eo amin'ny ankohonantsika. Isotomantsika izay tantara fohy izay sy izay mety ho tohiny. Voalohany indrindra eo amin'ny fifandraisana tsara dia ilaintsika ny miresaka ampahendrena. Ny soratra masina dia milaza an'izany ao amin'ny Kolosianina 4:4. Kolosianina 4:4 no hijerevantsika inona no fitsipika raisintsika ahafahantsika manorina fifandraisana mahomby. Andeha ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny voalohany indrindra zany dia raha ny tantaran'ny Bernard sy Alice teo no jerentsika. Voalohany indrindra aloha dia ny fahaizana mamantatra ny olana. Inona ny tena olana eo amin'ny fifandraisana ka mahatonga ny fifandraisana ao ratsy. Raha iverenantsika kely ilay tantara teo, i Alice zany dia tsy nijery hoe inona no olana tany amin'ny Bernard fa avy an-trano tonga dia nivazavaza sady tezitra. Kanefa mety misy olana izay nitranga tany antony nahatara azy ka nahatonga izao olana ara-pifandraisana izao. Ny voalohany indrindra zany dia fantarina ny tena olana. Ny faharoa manaraka izay dia tokony ho haintsika tsirairay ny maneho ny fihetseham-pontsika. Ny maneho ny fihetseham-po. Raha malahelo zany i Alice dia tokony niteny izy hoe tena nalahelo satria nisy zavatra tokony nataoko kanefa tara ny fahatongavanao ka tsy afaka nanatanteraka an'izany aho. Noho izany dia ilaintsika ny mametraka tsara ary maneho izany fahaizana miteny ny tena olana ary maneho ny fihetseham-pontsika. Fahatelo dia tokony haintsika ny milaza izay zavatra ilaina, izay tena ilaina mba tsy hahatonga fahatezerana na hahatonga olana hafa. Zay zany ny zava-dehibe voalohany araka ny voalazan'ny soratra masina teo dia ilaintsika ny mahay miresaka ary miteny ampahendrena amin'ny teny malefaka, tsy voatery tabataba
tsy ahitana vaolana zany. Ny faharoa zay tena hoe fitsipika lehibe ihany koa zay azahoantsika mifandray mahomby dia ny fiainona. Ny fiainona andeha jerentsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 fiainona. Jakoba toko voalohany ka ny andininy 7:20 no jerentsika. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy, fantatrareo izany ry rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady aino ho malay miteny ho malaiko tezitra. Amin'ny ankapobeny zany dia be dehibe ny fitsipika zay ilaina amin'ity fifandraisana mahomby ity, fa fitiantsika amin'ny anankitelo fotsiny. Ny voalohany de le hoe miteny ampahendrena. Ilainao ny miteny tsara, maneho ny hevitrao, mamantatra ny tena olana, maneho ny fihetseham-ponao ary milaza zay ilainao. Ny faharoa araka ny voalazan'ny Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 teo dia ilaitsika ihany koa ny miaino. Ary ao anatin'izany fiainona izany dia mahazo antoka ny ankilany fa makasitraka na miahy azy ianao ka mahatonga ny fifandraisana ao tsara. Mety azo atao tokoa angamba ny maneho fihetsika ohatrany hoe ay eny tompoko somary manaiky fa azonao ny tiany ambara. Ary indraindray koa raha de mamerina n'lay fitenenana hoe raha azoko tsara ny tianao lazaina dia izao angamba, mba ho fantatr'lay olona fa mihaino azy ianao. Ary tena zava-dehibe ny voalazan'ny apôstôly Jakoba fa mila mihaino isika. Ny fahatelo sady amaranantsika sahady izao fifandraisana mahomby izao dia ny hoe fifandraisan'olon-droa. Ny fifandraisan'olon-droa dia ilaitsika satria amin'ny maha olon-droa zay dia milana ny mifampihevitra, ny mihevitra izay mahasoa ny hafa. Andeha ho jerentsika izay voasoratra amin'ny Filipianina toko 2 ka ny andininy 4. Filipianina toko 2 ka ny andininy 4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary samy mihevitra aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Ilaitsika zany ny mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa, mihevitra izay ilain'ny hafa, ary indrindraindrindra mba mila mitoetra eo amin'ny toeran'ny hafa. Zay zany mba hahatsara ny fifandraisana dia isika koa mba mila mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa, hoe raha za moa zany no teo amin'ny toeran'ity olo ity dia inona ny zavatra misy eo. Zay lay fifampiheverana izay, zay le fipetrahana eo amin'ny toeran'ny hafa izay, ny fetezanao mipetraka amin'ny toerana. Matetika rehefa mifampiresaka eny ka mafy lay tsy fifankahazoana dia matetika tafavoaka zao teny zao hoe mba mipetraha ianao amin'ny toerako. Zany hoe mba tian'le olona ho tsapanao kokoa zany fa ilainao ny mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Raha fitinina zany satria raha ny fifandraisana tena hoe ho tsara ny fifandraisana dia be dehibe ny zavatra azo resahana. Fa amin'ity seminaran'ny fianakaviana ity mba ho mora tadidy ary ho mora ampiarina ao amin'ny tokantrano, eo amin'ny ankonana, dia fitiantsika amin'ny zavatra telo. Inona ny voalohany teo? Voalohany teo dia ny hoe mila miteny ampahendrena. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa manaraka an'izay dia mila mihaino ny hafa ary mila fotoana hiainona ny hafa isika mba ahatsara ny fifandraisana. Ary ny farany dia ilay fifandraisan'olon-droa zany hoe mety mipetraka fifanankalozana, mipetraka mifetezanao hipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Zava-dehibe zany. Ary eo amintsika sy Andriamanitra koa mba hahatsara ilay fifandraisana ao amin'ny ankonana dia ilaitsika ny mifandray amin'Andriamanitra mba hahafahantsika manatanteraka
an'ireo zavatra anankitelo ireo amin'ny hafa ka ilayntsika koa zany ny miresaka amin'Andriamanitra. Andeha jerentsika ao amin'ny Matio toko fahafito, Matio toko fahenina ny andininy fahenina, Matio toko fahenina ny andininy fahenina, Matio toko fahenina ny andininy fahenina. Dia ilayntsika ny mifandray amin'Andriamanitra ihany koa mba hahatsara ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ilayntsika zany ny mifampiresaka amin'Andriamanitra, ny fampiresaka mazava ho azy vavaka zany dia mihainy koa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny. Ny fifandraisana zany mba haomby dia le zavatra telo ny tanisana teo. Voalohany miteny ampahendrena, faharoa mihaino tsara, ary ny fahatelo dia le fifanakalozana eo amin'ny fifandraisan'olon-droa. Ka mba hahatanteraka an'izany anefa dia ilayntsika ny mangataka amin'Andriamanitra mba azahoantsika mifandray amin'ny hafa ho tsaratsara kokoa hatrany. Indrindra ilayntsika koa ny mifandray amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka izany, miditra ao amin'ny efitranonao dia miresaka amin'Andriamanitra, mihaino azy amin'ny alalan'ny teniny. Oviana ny tokony hanaovana an'izany amin'ny fotoana manahoana? Ambara ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo, fa tsy tokony hitsahatra anao an'izany. Tesalonianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy mitsahatra, mila mivavaka, mila mifandray amin'Andriamanitra, tsy mitsahatra isika mba hahatonga ny fifandraisantsika ao amin'ny ankohonantsika ho tsara hatrany. Ilayntsika zany ny mifandray amin'Andriamanitra mba hahatsara ny fifandraisantsika amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana. Ny tompony hanome antsika fahendrena amin'ny fitenenana, ny tompony hanome antsika fahaizana mihaino ny hafa ao an-tokantrano, ary ny tompony hanome fahendrena antsika manokana ka mba hahatonga antsika hipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa, ary dia ho tsara sy mahomby ny fifandraisantsika ao amin'ny tokantrano, na ianareo mivady na ianao sy ny ankohonanao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria nahafahanay ny haino ny teninao sy nandray torolalana sy toromarika, ary lesonao ampiarina ao amin'ny tokantranonay mba hahatonga ny tokantranonay mifandray ampahendrena, mifampiaino ary mahafantatra izay ilain'ny hafa. Raha sitrakao dia hampanjakao amin'ny ankohonanay ao amin'ny tokantranonay ny fiadananao, ka mba tokantrano mahay mifandray, tokantrano mahay miresaka, tokantrano mifankatia, ary ho tokantrano sambatra sy tretrika ny tokantrano tsirairay avy. Mangataka ny fanahinao masina hamboly fahendrena ary hanongotra ny faka-mangidy volen'ny Satana mampisarasaraka ao amin'ny ankohonana. Amin'ity anio ity dia mitondra mbavaka manokana ny mpivady zay mba hahatonga azy ireo ahay mifandray, ahay miresaka, ka na inona olana, na inona mety tsy fankahazoana, tsy fitovikevitra, dia ianao no ampiray, ary zay efa natambatra ao dia tsy ho sarahan'ny olana na oviana na oviana. Tompo, engane ianao no hanjaka ao amin'ny tokantranonay. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra, ny vavaka dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia izay zany no fotoanantsika tamin'ity androany ity, mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko, mirary fifandraisana mahafinaritra ho an'ny ankohonantsika. Mandra-pioana.